Olona roa nolazana fa saika hitatitra sokatra rova nanotra tekny zandary tao Soamanitra komina Tranivao ao Belohandroy. Sokatra miisa 720 no sarona niaraka tamin'izy ireo nandritra ny fisafona nataon'ny zandary androany alakamisy tamin'ny 2 maraina. Tafaporitsaka kosa naman'izy ireo iray araka ny tatitra avy amin'ny zandarmaria. Voalaza fa olona efa mpanangona ity karazam-biby arovana ity ireo olona tratra ireo izay tsy ponina velively any toerana. Nandritra ny fanadiadiana Savaranando no nahafantarana fa olona monina ny Toliara sy Mahajanga ireo olona voasambotra ireo. Angom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo sy mpikambana avy amin'ny fikambanana Turtle Survival Alliance Madagascar no nahafahan'ny mpitandro filaminana ny sambotra ireo olona ireo. Basimborona sy basy vidagasy miisa 270 no natolotry ny zandary tamin'ny komity mpikarakara ny iray volan'ny famontsoran-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna androany alakamisy. Raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia basy tsy ara-dalàna naterin'olona tsara sitrapo ireo basy ireo nandritry ny hetsika famerenana basy vao be no karakarain'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nisy ny lanolana ofisialy nandraisan'ireo fitaovam-piadiana ireo izay notanterahany jeneraly Andriatsarafara Rakotondrazaka, komandin'ny zandarmaria-pirenena sy ny jeneraly Roger Rasolonirina, tompon'andraikitra ambony eo anivon'ity komity mpikarakara ity izay notron'ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nanomboka ny taona 2024 no nisy ny hetsika iray volan'ny famontsoran-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Entina ampianana ny isandreo basy tsy ara-dalàna izay hita eny anivon'ny fiarahamonina ka mety hampirongatra ny asa ratsy. Tsy latsaky ny basy 3,000 isa no efa nopotehana hatramin'ny taona 2024. Tsy marina velively ny filazana fa tsy ho tanterahana ny fananganana ny teleferika eto Antananarivo hoy Gérard Andriamanoisoa, sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety ny omaly alarobia tolakandro. Efa vita soni ny fampindramam-bola, efa voafaritra ho lanalana ihany koa ity tetikasa ity teny anivon'ny anteminera Roatonta izany, ary efa vita soni koa ny fifanarana amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa hoy hatrany izy. Manaraka tsara ny tetiandro izay napetraka ny fizotry ny asa araky ny fanamariana nataony Gérard Andriamanoisoa. Manaraka ny ara-dalàna ny fifampiresana amin'ireo voakasiky ny tetikasa. Vatany vao vita ny fitsiriana ny tany izay ametrahana ireo gara sy ireo tsangamby hiantonan'ny tarby aminy dia hanomboka ny tena asa hoy ny fanazavana noentin'ny Gérard Andriamanoisoa. Zotra roa izay mirefy 3.4 kilometatra no atsangana eto Antananarivo. Nandritra ny fanaovan-tsoni ny fifanarahanam-piaramiasa amin'ny orinasa Poma sy Colas izay anatanteraka ny fanorenana ny teleferika no efa nanambara i Gérard Andriamanoisoa fa ny volana Jiona 13 no vita ny zotra orange ary aorian'izay ny zotra maitso. No amafisin'ny Richard Ferazy, taleny jeneraly ny orinasa Colas, fa 3 volana aorian'ny fanaovan-tsoni ny fifanarana dia tokony hanomboka ny asa fanorenana.